lycée mpikamana telo nametra am-pialana. Prime ministre Rajoy Narvelo roa volana izao no nandraisany ny fiahinany fiainam-bahoaka. Krismasy sy farantaona mitombo ny fiara-mivoaka ny renivohitra mahery ny 100 izany farany avy teo. Manatra ny fiarabana tompo klasy sy tompo vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasanao ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny toe-karena sy ny fitantanam-bola mpanjakana avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Ho an'ny taona 20 sy 20 dia nitombo hatrany amin'ny 300 miliara ariary ny teti-bola mpanjakana raha oharina tamin'ny taona 20 sy 20 ity. Kanefa araka ny fanambarany ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapera dia banga manodidina ny 20 miliara ariary mahery io teti-bola io ka tokony hitadiavan'ny fanjakana fomba mba azahoana mampiatra izany teti-bola izany. Mila mitondra fanazavana amin'ny vahoaka ihany koa ny ministra tompon'andraikitra ho ity solombavam-bahoaka ity momba ny drafitra sy ny fepetra kasain'ny fanjakana atao amenona sy ampiasana io fampiasam-bola io. Sary sy ndratsariny ny aro-tanjona. Vola mpanjakana ary volam-bahoaka no tantany ny ministry ny fitantanam-bola. Fotoanany mangarary izao noho izany tsy tokony isafena ny zava-misy momba ny ara-bola. Tsy ny solombavam-bahoaka ihany no mila mahalala ny tena marina momba ny vola mpanjakana fa ny vahoaka malagasy iray manontolo. Ny zava-misy manko hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapera dia mbola mitady vola hatrany amin'ny 20 miliara mahery ny fanjakana any Antsemanany banga amin'ny teti-bola mpanjakana mampiasaina amin'ny taona 20 mila atao mazava amin'ny vahoaka ny fepetra raisina fa tsy vita eo anivo ny antenimieram-pirenena fotsiny hoy ny fanamafisana. Mahagaga nefa ny fahanginan'ny ministra momba io olana ara-bola io ho hatrany ity solombavam-bahoaka ity. Manana kapina 800 miliarda ariary tsika amin'ilay teti-bola mpanjakana 20 nefa nakaritsika zany hoe nanapasina antsika napakatra ny vola ao ampidirana le teo ary tsy tratratsika hatramin'ny farany tsika nefa mbola nampiakatra ny teti-bola mpanjakana 20 satria mbola nakara efa niteny raha io miakatra io dia mila mitady 2 miliarda ariary tsika 2000 miliarda ariary tsika ameno anazy satria teo 800 miliarda ariary donc amin'le 2026 2000 miliarda ariary raha tsy hitatsika zay 2000 miliarda ariary zay tsy mandeha indray donc mila eleferatsika zay zany le mila tenena limite hoe ny alirany fampidiram-bolan'ny teti-bola mpanjakana 20 zany dia any amin'ny 900 miliarda ariary any mensuel à peu près tsy maintsy atsika 900 na 950 minitsy azy voatratra zay ina moa zay prévision zay voatratratsika ave zay avy amin'iny ny tratrara anazy zay mila zavaina ministra zay ny ministra fitantanam-bola dia tokony olona mipotra tele matetika fa io tenentsika amin'ity ministra ty fa raha vao mangina be ohatrany ministra fitantanam-bola tsy mety io fa ministra fitantanam-bola no tokony miresaka matetika na isan-kerinandro sa manome hoe ohatr'izao ny paikady efa atsika manatratra ny tanjona amin'ny prévision miresaka loi de finance. Izy ny tokony motiver ny secteur privé anatrarana zany izy motiver ny orinasa rehetra sy ny mpandohy rehetrarehetra ny contribuable andohy ny hitrany donc mila miteny ny ministre finance fa tsy mila ministre finance manginitsika zay zany tadiavana raha ministre ny tourisme mangina tsy problème ministre ny sport mangina tsy olana fa ministre ny finance toko mba ohatra ministre ny finance n'olona reny aloha hiteny koa ministre ny finance atsika ary tokony mipotra matetika manazava ho azony olona hoe zao ny dikany atao teti-bola mpanjakana io nge mila zavaina vahoaka fa androany moa tsika fa aty ampanao lalàna ny tena manazava ny teti-bola mpanjakana amin'le vahoaka fa ny tena marina ny exécutif mihitsy ny tokony manao an'io zay manamafy fotsiny ny tsikera fotsiny zay tsy mandeha. Ho an'ny tao-piasana 20 sy 20 valo sy 700 sy 400 sy R1 miliara ariary ny teti-bola ankapoben'ny fanjakana na ny budget général de l'État raha ny antotam-bola voarakitra niakatra 770 sy 700 sy 500 sy R1 miliara ariary izany amin'ny taona 20 sy 20 izany hoe nahitana fitombony hatrany amin'ny 300 sy 1 miliara ariary raha oharina amin'ny teti-bola ho an'ny taona 20 sy 20. Mila drafitra mazava ny anatrarana io tanjona io ary mila azavaina amin'ny vahoaka ny fomba anatrarana izany raha nambarany ity solombavam-bahoaka ity hatrany. Vaovao makasika ny kompania pitaterana Air Madagascar kosa dia mitoy ny adisika ataon'ny mpiasa amin'ny famerenana ny Air Madagascar anatin'izao fitondrana vaovao izao. Ankoatra ny fangatahana fanadiadiana parlementaire nataon'izy ireo teny amin'ny antenimieram-pirenena ny fiandohan'ny volana Desambra lasa teo.
tsy naomby ary tsy nahavita nanarina ny kompania mpitaterana anabakabaka malagasy io ny Madagascar Airlines izay nanakinana ny fanarenana sy natao anefa nitrosa izay miompampana eo amin'ity kompania ity. Eo ampiandrasana ny fanapahan-kevitry ny mpitondra fanjakana arak'izany izy ireo raha nambarany ny teknisianina teo anivony orinasa Air Madagascar androany no mafisiny fanofinofy ny azahoana tombom-barotra arak'izay vina apetraky ny fitondrana mijoro raha tsy miverina ny Air Madagascar anao ny asidina rehetra raha ny fanazavana hatrany. Fanadihadiany ny Ando Miaratina.
amin'ny ara-dalàna ny fanaovana fifidianana andraisandritran-tsara mazava fa tafiditra ao anatin'ireo rehetra voalaza ireo ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sy ireo mpiaradia aminy. Tsy azo odiny tsy hita na ailika koa ireo mpanao politika any antsestany ka tokony andray anjara feno amin'ny fifampidiniana nasionaly raha ny tolo-kevitry ny SADC izay manamarika fa vitaina aloha ny 20 ny volana febroary 2024 ny famolavolana ny tondrozotra mazava. Tsy voatery anaraka ny zavatra tsy mety amin'ny firenentsika isika na dia ao anatin'io vondrona io aza hoy Paraina Auguste izay diplomaty teo aloha. Isika malagasy andry no manapaka ny fanapahana rehetra ao anatiny tondrozotra ary tsy midika ho fanafahana ireo manao ratsy teto amin'ny firenena ny fanaovana izany hoy ny fanazavany. Efa mazava ihany koa fa tsy malagasy intsony ny filoha teo aloha Rajoelina. Isika kosa sy agneko hoe raha olo nisy fahotana nisy zavatry nataony sy lesy maty manota zay sy azo atao zay. Sisy manakany hoe zay te iverigny sy misy napisoka anazy any iverigny fireo ihany no nisoko satria nisy zavatry nataony ka sy misy an'izany fampiverenana ny Andry Rajoelina zany. Andry Rajoelina efa sy malagasy sony fa very nationalitény io sy afaka miverigny ety. Ny sasany nandositry hoe ny tena marina misy nampandrosiriny satria misy amin'ary zareo tafiditra aty amintsika aty aty amin'ny fitondrana aty zao de io magnome malalaka anary zala misy lasy nivoaka nisoka daholo zany zavatra rehetra zany ka sy tiako hoe feuille de route na transition ty agnadiovagna an'ireo zay nanao sy zavatra sy mety de any amin'ny tribunal ka raha ohatra iverigny eo de tonga eo izy de tonga de ny tribunal no miandra anazy zay ngambany mety tokony apaanoezany tokony le olo fa mariny le hoe ohatrany manihahoana izy ty rana izy ty fa zany sy mety zany sy mety satria sy androso misy asika na ty Madagasikara aty raha isaky n'olo manao zavatra sy mety de aveo de lasa indray apaisement asika ny manao fampiavana-pirenena sy zay ny tadiavana zao fa refondation fanavaozagny de hoe anao an'le état de route ny feuille de route andehanagny amin'ny tetezamita aty sy zavatra maiky igny zavatra raiky igny ary le hoe ataosikany hoe eragny inclusivité ny inclusivité nge asika niany mamaritra anazy izy olo tokony atao eo inclusif izy de mano mpanao politique ao ny tanora ao ny société civile ao ny secteur privé ao ny navana amin'ny faritra izay l'inclusivité tadiavana fa sy de hoe de fa hoe magnategna fa hoe zahay zany de niditra ao parti anankiray ihany anareo TGV tovamolo rehetrarehetra ary na maro anareo atao alabato nampiasa ordonnance nampiasa an'izao karazana raha rehetrarehetra avao sy hoe anareo sy maro anisa zany. Tsy resaka mouvance toy tamin'ny andro ny tetezamita ny taona 2024 no isy eto ho iatrany ny fanamafisana. Ny tena zava-dehibe sy goavana dia ny fiarahany rehetra manapaka ny tondrozotra hitondrana ny tetezamita ary ahatonga ny fifidianana madio sy mangarahara afaka roa taona izay voalaza fa tokony anatanterahana izany hoy ny fanazavany. Sy voatery asika sy misy anaraka an'izany hoe anao mouvance ny timo zavatra efa nisy taloha sy tandeha zany fa de asika koa za koa mba niresaka tany ambe mpamasy tamio bairo de fond koa nanao an'izany ahoana moa ty inclusivité ty zay fa io tadavinareo iverigny eo olo io nareo izy no mameritry manana anazy mameritry anazy mazava ho azy fa sahafa-poandreo le zany sahafa-poana zareo fitondragna taloha teo efa niomba igny zany sy afa-pon'izay izy fa izay sy milaza hoe sy misy izay no atao hoe satria sy afa-po zahay de hoe sy mandeha io fa de io koa ahitasika nataony any SADC azadika koa fa ny président ny refondation pour de la République malagasy tanareo zay efa mivory miaraka amin'ny SADC agny an'izay iska ny sy soenarieny de efa nekeny dak sy de misy atahoragny firy zany zavatra zany fa isika koa manana position sika zay manana position sika zay fa tsy soenao hoe averigny eo anao izy zany nany feuille de route tam 2011 sy azay ka maro hoe zavatra sy nazainy zao ndray izy vao manao an'izany de zao anao sahiraka anao de iny koa anao de hoe hoadign'olo ny zavatra nataonao ny transition de anaovagna ny andinisika constitution ny rafitra misy rehetrarehetra ino ny rafitra tiasika ovagny de anaovany code électoral de alefa amin'izay ny élection. Raha tsy aivina dia andefa iraka manokana aty Madagasikara ny SADC ny volana marsa 2024 anao tombana ny ezaka vita amin'ireo tolo-kevitra ireo namafy hatrany Paraina Auguste fa ankoatr'ireo antoko politika sy vovonana maro samihafa izay efa samy mandrafitra ny tondrozotra amin'izao fotoana dia tokony andray izany ihany koa
ny ministera ny fanavaozana. Mazava mantso izy fa nitondro zotra aloha izay vao nifokoanandoha araka ny toromarika ny sadeka io. Ny malagasy rehetra no anapaketo fa tsy ny firenekafa avy any ivelany mihitsy ho iatrany ny fanazavana. Eo amin'ny fitantanandraha ankapobeny kosa maro ireo fanontaniana mipetraka momba ny fahombiazan'ny gouvernemanta sy ny fitarian'ny Prime Ministre Lajono Arvelo indrindra amin'ny fanatsarana ny asam-bahoaka sy ny fiahinan'ny mpiasa ary indrindra ny momba ny fisahanana ny tena fototra ho an'ny fiainana andavanandro ny malagasy. Na misy aza ireo mahita fa efa misy ny fiovana sy ny fandraisana andraikitra dia miandrandra vokatra mivaingana sy fampandrosoana hita maso ny vahoaka sy ny mpanaraka raharam-pirenena. Fanadihadiana momba izany eo amin'ny sary sindratsariny ny aro-tanjona. Ny vavolombelon'ny mpiasa dia nibainga voavadika. Atreto mbola majavozavo ny fomba fiasan'ny gouvernemanta amin'ny tena fiahina ny fiainam-bahoaka. Roa volana katroka izay no nitondran'ny Prime Ministre ny gouvernemanta. Ny ministeran'ny fitsarana no mita mihetsika hoy ny fanamarian'ireo mpanao politika. Ny fametrahana olona voalaza fa mifandray akaiky tamin'ny mpitondra teo aloha kosa no tena nisongadina tamin'ny asa natao hatreto. Akatara ny ametrahana azy teo akatara koa nanalana azy. Tsisy etsina lalana zay ary tsisy etsina reha zay ny izao tontolo zao. Fa rehefa tena mijery sy manaraka amin'ny tena tsipiriana ianao dia hitanao tsara mihitsy fa any amin'ny tsisy lalana lehan'ilay Prime Ministre satria voalohany indrindra aloha vao nanangana an'ilay gouvernemanta izy tamin'ny voalohany dia vanomboka teo dia nanomboka hita sahady fa efa tsy hanao ninino ty zavatra ty fa hanao mission no alehany eo. Inona mission dia mametaka ny olona ratsoelona rehetrarehetra. Hita zao izy amin'izao fotoana zao so tsika mitendry zao fa tapitra tamin'ny 17 teo ny roa volana tokony hialany metrahana fialana. Anesorana azy mihitsy tsy eo ohatrony satria tsisy faly amin'inge tsisy faly amin'ny Prime Ministre inge fa jereo tsara fa na vidim-bara raha inge tsy nidiny na ny tsisy setrakina ny fiainam-bahoaka ny zavatra ataon'io Prime Ministre io. Ny fanenjena tsy maty-marotra inge amin'ny ministre fitsarana ministera singa ray ao anatin'ny gouvernemanta inge zany. Io ihany zao singa tena fa hoe mba mandeha amin'izao fotoana zao io zao mahitany vahoaka hoe tena ilaina mihitsy le olona ohatran'ny miaratsiny amin'ny fanonana anarana fa nieriferinay ministre fitsarana reny fa raha tena mandinika sy mieritreritra makafakalala ianao tokony ministera mihitsy rehetrarehetra no manana izay finiavana hiamoaka asa zay. Ny ministera rehetrarehetra amin'izao fotoana zao tena tsisy ministera tsy haiko inona ministera mamoaka asa ankoatran'ny ministera fitsarana tsy hitako tsika zany le tokony ravana mihitsy ravana total. Etsy ankilany nilaza ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera fa efa hita taratra ny fanovana eo amin'ny fomba fiasan'ny Prime Ministre. Anisany andraikitra sahany ny mibaiko sy mandrindra ny asan'ireo ministra. Raha misy ny fampianoana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra avy hatrany indrindra amin'ny fanendrena olona izay mampitaraina ny maro dia profo izany fa miasa ny mpanatanteraka ary zava-dehibe ho an'ny fitondrana izany hoy ny fanazavany. Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Prime Ministre chef d'orchestre. L'orchestre reo gouvernemanta reo fa izy mibatra mesure avy teo aloha ty. Ka raha ohatra zany misy zavatra mandeha le fibaikoana dia dikan'izay manome baiko le mibatra mesure. Jereo zao ny mataray. Asa aloha le olona mamaka vatomanga miverina daholo ny fananan'ny lalam-pipirenena malagasy ny tany Matasoa ny kara rehetrarehetra mbola hitakatsika zao hoe io koa ny Air Madagasikara ajarany any amin'izay zany Madagasikara Airlines zany fa vereno Air Madagasikara tanteraka le izy dia amin'izay miverina makompany gasy anazy le Air Madagasikara dia jerena ny compte vidinao satria ny Madagasikara Airlines zany napiditra tosa ao amin'ny Air Madagasikara dia nefa izy manao opération aty ambadika aty donc tsy mety ny style dia mila gerenana zany reny zany zao efa isany daholo zany hoe raha tsy mibaiko le mpibatra mesure dia tsy mitendry le mpitendry ato le orchestre dia matoa misy zany zany hitantsika rehetra zany dia efa mandeha izy io ny tsaratsika an'le Premier Ministre zany dia tamin'le fanendreny olona sy le fiasan'le izy fa toka mitondra antsika raha mifirafitra jereo tsara zao mety antsika hoe mandeha le izy ary mirindra manendry ake nanendry directly dia misy hita hoe ty misy tsy mety nanendry ake nanendry préfet dia ty misy tsy miaino ve le olona nanendry ka vonokan'olo sa tsy miaino. Za zao ohatra nanay zao tamatavy ny moa zany fatako foana nanendry dia resa tamatiny atsinanana ny ministre santé fa tsy nanaiko ny mpiasa tany
tonga de miteny de misy santé de miteny ajanona le passation miaino anao zany dika zay hoe manendry anao no letra tsaro fatany tsaro fatany ministre mety nisy zany tokontoko izy fa rehefa avy izy mireconnaître tsy nety iny tonga de mandray fanapakevitra hatrany non esotsika iny zany dika zay tsy mahazo manao passation iny tsy notifié iny olo iny de tsisy prise de service de tsy mandeha zay koa ny draine ohatra zay zany zavatra tenintsika hoe mety misy lesy kokoa izy amin'ny fomba fiasa fa miaino ve izy raha ohatra ka misy fanitsina hoentina atreto mbola tsy misy resaka ny momba ny iray volana ho an'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta raha toka roa volana ny an'ireo ministra rehetra samy manana ny fomba fijery ny rehetra momba ny fomba fiasa ao ireo milaza fa miasa ny premier ministre saingy ao kosa ireo maneho fa tsy premier ministre ny fanavozana no misy eto amin'izao fotoana izao io mbola eo amin'izay vaovao ny raharam-pirenena izay hatrany sarotra ny andeha ifanometsiny manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao hoy Eliana Bezasa lalana mideza manko hoy izy ny dingana olalovana mankany amin'ny fanavozana ny firenena mila tony sy mahandry tantana ny rehetra kanefa na izany azy ilaina atrandy ny manaitra ny sain'ny mpitondra amin'ny torohevitra sy ny sosikevitra avy amin'ireo hery-velona entina manitsy ny fitantanana tsy mety eto amin'ny firenena no mafisiny fa tokony ampiariny fanjakana ny federaly narsisy karazafy sy tahirinaina no mitatitra ny antsiprian'izay vaovao izay nandalo fotoasarotra ny taonany maro ny firenena tsy mora ny hitondra fanarenana indrindra ny fanavaozana raha ny fanazavana nomeny Eliana Bezasa sarotra araka izany ny andeha anometsiny be fahatany ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana na tiana nefa na tsy tiana dia teteza mita no milazana ny fitondrana amin'izao fotoana saingy noho ny tahotra amin'ny tsy ankasitrahan'ny sehatra iraisam-pirenena izany dia ambara ho fampandehanan-draharaha fotsiny ihany dia mbola tsy te hanoloaka voninkazo ary tsy te hanakena mafy ihany koa satria tsy superman na tsy wonder woman ny olona mitondra ao fa olombelona ihany ary le zavatra ny angana catastrophique ka noho izany sarotra ny teny hoe miala satria mbola vao manomboka ny rafitra tetezamita no mbola tsy mazava satria tsika de fait tetezamita tiana andeha hoaiza tetezamita ity fa ho an'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena moa mba tsy avoasazy atsika no ilazana fa izy ty tsy tetezamita fa mbola fitohizan'le rafitra teo aloha ihany marina koa zany théoriquement marina Nambarani cercle de réflexion pour la refondation vue de l'autonomie des régions na seapandiniana ny fanorenana amin'ny fizakan-tena ny faritra afady zona goavambe ny fampidirana ny FFKM ao anatin'ny fikonan-doha satria mampiteraka ayay ao amin'ny sehatra maro hafa na izany aza anao mafisiny fa tsy tokony ho fifandirana sy fandravana ny vahaolana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena satria tsy mitondra fampandrosoana izany miantso fitoniana sy ny fahendren'ny malagasy Eliana Bezasa izay manamafy fa raha mbola misy zavatra azo ahintsy dia tokony ahintsy azo apetraka hoy izy ny assemblée constituante rafitra iray ahafahana mandinika sy manatsara ny fototra hijoroan'ny lalam-pandrenana ary tsy voatery ho ravana ny anteny meram-pirenena no mafisiny ihany koa fa ny fanjakana federaly no tsara petraka eto amin'ny firenena ahafahana mitondra fanavaozana marina raha oharina amin'ny fifidianana zany dia lasa CENI zany le FFKM CENI anefa fantatra fa karazan'olona be da be satria zany fifidianana zany tsy ankinina amin'ny andian'ny vondron'olona tokana na vitsivitsy iny zany dia lasa ohatran'ny misy zavatra natezitra fa zay kosa miantso amin'ny fitoniana tsika zany tsy avancé mihitsy raha ohatra ka mentalité ana fandravana foana ny atao efa be ny nataontsika iny tamin'ilay fandravana ekeko raha ohatra hoe misy zavatra sasany ovana zay ohatra dia mangataka mihitsy maniry ny fisiny zany hoe assemblée constituante zany tsy midika hoe ravana tanteraka ny assemblée nationale fa angamba hoe tovanana na tsy fantatro ahoana nanaovana azy fa misy assemblée constituante andeha hiresaka n'ity resaka constitution ity zay ny hitako hoe zavatra tokony atao
raha fipitondrana mizara fahefana eo amin'ny fanjakana foibe sy ireo fanjakana mpanatanteraka ny rafitra federaly ka samy anana fahefana ara-dalàna sy andraikitra mazava ny tsirairay isa-pokotany ny komuna sy ny distrika ary ny faritra mitika izany fa omena fahaleovantena bebe kokoa ny fitantanana ny rarahan'ny faritra saingy mbola mitoetra ho firenena iray tokana ihany ny fanjakana manana lalàna iombonana sy fahefana ambony iray lalàna iray dia ahafahana manakaiky kokoa ny vahoaka raha ho an'ny rafitra federaly raha ny fanehoan-kevitra manaja ny mahasamihafa ny faritra ary mampiena ny tsy fitoviana ra-pandrosoana misy eto amin'ny firenena izany na izany aza no amafisy ny Eliana Bezaza fa mila fifampidiniana lalina sy fandraisana anjarany rehetra izany mba tsy hiteraka savorovoro hafa indray eto amin'ny firenena. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa nisy didim-panjakana laharana fa 520 tsipika 577 navoaka ny fiadidin'ny fanavaozana ny Repoblika manamarina ny fialan'ireo mpikambana telo eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana sy manendry avetrany ireo isolo-toerana azy ireo. Ny antsiprian'izay vaovao izay tateriny Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sy ny datsariny tahiriny ainy. Mpikambana miisa telo eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana no nametra-pialana araka ny fampitambavao navoaka ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara anisan'izany i Rakotobe Andriamaro Jaune filohan'ny Irina Kristianina Imbola Raneve Fidèle ary Raël Manantsoa Rondro Lucette raha ny fantatra dia samy notendren'ny filoham-pirenena teo aloha tamin'ny taona 2024 izy telo menada nametra-pialana ireto nankatoavina avetrany ny fialan'ireo mpanolotsaina avo ireo ary nivoaka ihany koa ny anaran'ireo isolo azy ireo dia Itahinjanahary Andriamalaza Rasolo Jaune Nour Vola Artina ary Andriamapandry Aingotina mifototra tanteraka amin'ny lalam-pandrenana sy ny didy amandalana amin'ny feny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ity fanapahan-kevitra ity indrindra ny ordonnance laharana 2 tsipika 883 ankilany araka ny rantina avoaka ny pejy iray tao amin'ny tambazotra dia nilaza ho tsy nametra-pialana ny mpikambana iray ao amin'ny HCC rehefa nangatahana fanazavana mikasika ny antony fametra-pialana tsy misy ihany koa izy ny taratasy fametra-pialana nataony fitaona ny fepito-piasana faritany lalam-pandrenana ho azy ireo raha ny fanehoan-kevitra ary tsy miankina amin'ny mpanendry intsony ny fanesorana azy ireo raha tsy hoe ity andrim-panjakana ity no rava no amafisy n'ity ranty ity fa tsy marina ny filazana fa nametra-pialana ny iray tamin'ireo mpanolotsaina avo eo anivon'ny HCC ary tokony ho voamarina ny taratasy ny pitsopitsony rehetra sy tokony hanana nadika mitovy any amin'ny filohan'ny HCC izany. Tsy afa-misaraka amin'ny toetra ara-politika amin'izao fotoana ity fanovana mpikambana eo anivon'ny HCC ity tsy aivina fa ny HCC no ravitra ambony indrindra manapaka ny lalam-pandrenana sy ny maha ara-dalàna ny fitondrana mijoro. Azo adika amin'ny endriny maro araka izany ny fanoloana mpikambana sy ny fandravana ireo mpikambana ao anatin'izany androm-panjakana izany mbola fanontaniana mipetraka mantsy amin'izao fotoana hoe afaka mijoro maly eo tena tokoa ve ny HCC sa izay mpitondra mandray ny fitantanana no mibaiko azy ireo miankina betsaka amin'ny faleovan-tena ny HCC mantsy ny ahafahan'io androm-panjakana io mamerina indray ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fanjakana indrindra tao aorian'ny fiarovany olon-tokana izay namodika ny firenena mila petraky ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ho tanjona ny fanamafisana fa mbola mijoro ny fanjakana tandalana na dia ao anatin'ny krisy sy ny teteza mitasa fa tsy hijanona amin'ny fanoloana mpikambana fotsiny ihany. Fa olona roa samy hafa akaiky ny fitondrana teo aloha no savaina trano ny farany herinandro teo dia ny ministry ny varotra teo aloha sady sekretera jeneraly ny voamerany ranomasimbe indiana Edgar Razafindrava sy ny iraka na ny chargé de mission teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha Soaly Moussa izay nosamborona omaly nambaran'ireo olona akaiky azy fa mbola tsy fantatra mazava ny antony samborana any Soaly Moussa saingy misy olona ranom-baovao milaza fa dossier teo anivon'ny Bianco ny taona 420 no antony ny samborana azy. Narcisse Karazafy sy tahiriniana atrandry no mitatitra ny antsiprian'izay vaovao izay. No samborona omaly teny amin'ny trano fonena ny teny 67 hektara Soaly Moussa izay isan'ireo olona mpanohana sy akaiky ny mpitondra teo aloha no sady tsy nivadika tamin'ny fanohana ny mpitondra teo aloha fantatra fa nety ny mpitandro ny filaminana natao fampitorana eny anivon'ny sapandrara amsana ny Elokabevavy Soaly Moussa nanamarika ny vadiny fa nizotra tamin'ny ara-dalàna ny perquisition natao tao an-trano ary nanao ny asa ny mpitandro ny filaminana ny maraina teo no tonga teny amin'ny sampana amsana ny Elokabevavy Anosy ireo olona akaiky
mandiniky azy ary nambarany Paolo Emilio Raolonarivo fa tsy manoatra ny fisamborana azy izy ireo tsy fantatra kosa hatreto ny loam-piapangana ny samborana azy ka andrasan'izy ireo ny fanazavana mikasika izany ny loharanam-baovao hafa no nahafantarana fa raharaha eny anivon'ny Bianco tamin'ny taona 2024 no anenjehana an'ity olona akaiky ny fitondrana teo aloha ity. Nino evo sambotra marina raha sy zao avy nahita azy nahita maso ary marena eto fa salama izy tsisy maratra tsisy zavatra na hoe tamin'ny alalana herisetra ny fanamborana azy fa nalaina moramora fa ny chef d'inculpation nanamborana azy tsy fantatray satria mbola mandeha fa nadadina fa zay fotsiny natongavana eto zany samy prala mpiara-miasa dia fakahery zay koa tsy teny koa hoe hanohitra les procédures zay ataon'ny fanjakana manana zony tsirairay izy koa manana zo za le droit de la défense manana zo koa ny zaka-pisolo vavaka manana zo koa zo jerena maso satria zay maha-olombelona zay zo olombelona zay eto fatongavana eto tsy hanao obstruction amina procédure judiciaire fa tonga fotsiny amin'ny manamana. Ankoatra izay no savaina ny farany herinandro teo ihany koa ny tranon'ny Edgar Razafindrava raha ny fantatra dia miaramila manao akanjo sivily manodidina ny 10 no nanao fisavana teny Ambohimalaza ity secrétaire général Nivomera ny ranomasimbe indiana na ny commission de l'océan Indien ity izay misahana ny andraikitra io any Maurice nanomboka ny volana Aogositra 2024 ary tsy no teto atandrazana tao aorian'izay raha tsy aivina ny farany herinandro teo dia nisy ny karazana fampitandremana nataon'ny mpitondra teny gouvernemanta ny laza fa manomboka eto dia andraisana fepetra ireo olona mbola mifandray tendro amin'ny volomboasary ary arahy maso akaiky ihany koa ireo mpanao compte fake eny anivony tambazotra andrasana araka izany ny mety ho toy ny raharaha. Vao makasika ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra mihoatra ny 100 amin'ny fiara-mivoaka isan'andro. Ireo fiara-pitatitra olona mivoaka ny renivohitra ho an'ny sabotsy teo fotsiny teny amin'ny toby fiantsonana Andotapenaka. Efa tafiditra tanteraka anatin'ny fotoanany mabetsaka ireo mpiala-sasatra mamonjy fianakaviana izao fotoana izao hoy ny fanamafisana. No mafisina ny fepetra fitsiriana ny fiara sy ny fanentanana ny mpamily isoroana ny lozam-pifamoivozana. Mandritra ny fety betsaka koa ireo olona mandeha amin'ny sasatra raha ny fanadiadina izay nataon'ny Andro Miaratina sy Mathieu Princy teny antoerana ho an'ny androany. Be olona tsy taky ny andavanandro ny ety amin'ny toby fiantsonana Maki Andotapenaka. Amin'izao 3 andro tsy gadona ny krismasy sy herinandro mahirikely tsy farana ny taona 2024 izao. Saika amontsy fodina ho any amin'ny fianakaviana amitadidy ivarotra ary hiala sasatra ny ankamaroan'ny olona. Betsaka misafidy mahajanga sy Toamasina raha ny fanadiadiana natao. Ho an'ireto fianakaviana ireto, any Toamasina no andeha hiala sasatra, hiala amin'ny rotoroto andavanandro. Efa mambolana no ny omana ho amin'ny fiatrian'izany na ny sarandalana na ny vatsy atriana ny fety. Fiatriana azy izy efa zavatra efa nomanana ataoko efa 2 mois teo zay no nanomanana azy dia sady anefa didy 2 jours ao anatin'ny Noël no eritreritra anao vacances kely jusqu'à fin d'année zany fa farany taona tia tanàna hatramin'izay aloha tsisy mora etrehana fety zany indrindra fin d'année fety tonga nesesy fa izana raisina mpifaliana sy atao ampitiavana foana fa na mpifaliana marina hoe misy tsy afaka nandehana satria ny atyko tsy afaka ialana dia tsasany fotsiny tongany dia ny tsasany mijanona aty fa tsy safidy manokana le izy aloha mety hoe raha safidy manokana raha hoe mafavaratra mety toerana kaikikaiky na mba na tsy anatin'ny fotoana fahavaratra na anatin'ny orana ohatra. No vacances zany zay dia folona kely mihitsy izay tamatavy vonona be ny saina ka teo amin'ny ray volana teo no manana le izy hoe vonona fotsiny izay ny andeha misy namana zany ivatanana dia eo amin'ny herinandro zay dia miakatra mbola tsy natao mihitsy zany dia faly zay hoe miaraka fianakaviana kely iray trano kely zay dia miaraka ny zavokely miaraka ny zanaka. Mitombo biaraka izany ireo fiara-mivoaka ety antoerana. Raha manodidina ny 100 eo zany amin'ny andro tsotra efa mananika ny 200 zany ankehitriny. Efa nioatra izany mihitsy azy ho an'ny sabotsy teo fotsiny hoy ny tompona andraikitra. No mafisina araka izany fepetra fitsiriana ny fiara izay mivoaka ny toby fiantsonana. Raha ny tena isany amin'ny haute saison ohatran'izao tokony any amin'ny 315 ka 320 any ho an'ny fiara izay miala ety amin'ny toby fiantsonana talohan'ny Covid-19 zay isa zay. Amin'izao nefa ny azy zay tena hoe 200 mahery kely eo
mbola ampy zany ny fiara raha ny tokony izy fa manahirina fotsiny eo zay le teneniko foana amin'ny mpitatitra rehefa amin'ny fotoana sala am'izao dia betsaka ny fiara makany amin'ny faritra dia presque taraiky ihany amin'le miandry an'le fiverenana indray dia fiara teto ihany aloha zany a ho an'ireo coopérative ireo mandeha ireo coopérative samy mandray ny andraikiny a indrindra ireo tompona fiara anaty coopérative dia ny fijery azy a misy koa ny contrôle au départ zay atao eto amin'ny topy-antsonana fitsirihana ny atotan-taratasin'ny fiara zany hoe rehefa ara-dalàna atotan-taratasin'ny fiara dia afaka mandeha ilay fiara ara-dalàna zany miainga ety amin'ny topy-antsonana fanamby ny mba ho fety herin-doza mitaky asa goavana avy amin'ireo mpitatitra izany ka ny tanana ny mpamily omailo sy anajy ireo fitsipika samihafa isoroana ny lozam-pifamoivoizana mandritra ny fety dia okarentsika mba hitandrina ary ny farana an'ireo mpamily dia tsy fampiantsy eny amin'ny lalana raha izay faharoa tsy faninana ihany koa mampiseho tanjakana fiara eny amin'ny lalana ary fahatelo ny fisongonana mampidi-doza faefatra ny tsy fandraisana zava-pisotro mahamamo sy mahadomelona amin'ny fotoana zay am'lina tokony taditsika foana hoe ain'olona no entintsika ka raha sanatrika misy lozana misy zavatra mitranga dia mampalahelo satria mety hitondra takaitra marabafaty le olona na sanatriavana any amin'ny fahafatesana ny fandehanana alina dia aoka andeha anao an'ilay atsontsika hoe karavanina ary ho an'ireo zay atao hoe andeha monjy fialatsasatra nefa tsy zatra lalana dia tsara ihany a miaraka amin'ireo taxi brosy na ary ireo efa zahadalana tsy miova ny saran-dalana efa misoratra ho hitan'ny rehetra izany ho any mahajanga manokana eo anelanelany 9 alina sy 7 alina ariary ny saran-dalana raha 5 sy 3 alina sy 4 alina ariary ho an'ny toamasina ankoatra io manamafy ny antso ny jerena manokana sy anamboarana ny lalana indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao ny mpisehatra indrindra ny mpitatitra eny amin'ny lalam-pirenena tontolon'ny fanatanjahantena nanatanteraka lanonana fanolorana marobonaitra sy marim-pakasitrahana ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ho fankasitrahana ireo atleta sy ny mpilalao malagasy izay naneo fahaiza-manao miavaka sy nitondra vonaitra ho an'i Madagasikara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny afarany herinandro teo nandritra izany no nanamafisany ministry ny fanatanjahantena sy ny tanora fa zava-dehibe sy goavana ny dingana vitan'ireo atleta malagasy ireo tany ivelany ka mendrika ho ankasitrahana ny antsiprian'izay eo amin'ny sarsin-dratsariny tahiriny anisan'ireo nisongadina tamin'ny lalao iraisam-pirenena Iaro Razanadrakoto izay voahositra ho tompon-dakany Thailande nandritra ny 3 taona ny sesy tamin'ny taona 2024 2025 ary 2024 tamin'ny taona 2024 kosa dia niakatra tao amin'ny Sokazy Grand Tourisme izy ary voaingana no nahazo ny marobonaitra tompon-dakany Azia tamin'ny taona 2024 amin'ny ity Sokady ity niaraka tamin'ny lisansa malagasy ka nanandratra avo ny voninahim-pirenena nambaran'ny ministra fa maneho ny finiavana sy ny herim-po ananan'ny tanora malagasy ireo zava-bita ireo ary voapirofo fa afaka mifaninana amin'ny sehatra ambony maneran-tany atletatsika rehefa toanana sy omena sehatra sahaza tafiditra ao anatin'ny fanamariana ihany koa ny fahombiazan'ny ekipa malagasy tamin'ny taranja basket 3x3 izay nibata ny fiadina ny tompon-dakany Afrika lasivavy ny 10 ka hatramin'ny fafito ny volana Desambra 2024 teo everina fa dingana lehibe eo amin'ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena sy ny fanandratana ny lazan'ny Madagasikara aty Afrika ireo dingana vita ho iatrany ny ministra makasitraka manokana ny filoha ny tenako noho izao ezaka natao ny fanjakana malagasy ahafahana manome ny ataoko hoe ny hasina manokana sy manandratra ny tanora malagasy satria ny fanatanjahantena dia ao anaty ny sehatra fanomezana sy fanandratana afo ny tanora malagasy ireto ny ekipa-pirenena amin'ny taranja basketball ndraiky tao filoha izay vao tompon-daka ny Afrika tamin'ny lalao 3x3 ny tamin'ny fahadimy ka hatramin'ny fafito ny volana Desambra lasa teo izay natao tao amin'ny palais de sport Mahamasina nandraisantsika firenena afrikana mihoatra ny 700 izay mpanjay anjara mifantana tamin'izany lalao izany ka avitsika ny amboarana ny Afrika teo amin'ny sokajy vehivavy sokajy lehilahy basketball tsy mora io fahazahoana amboara io fantatsinay zany izay no zorako manokana ny fédération tamin'ny vavahantsika nahazo amin'ireny vokatra izay nakoako Madagasikara maneran-tany tsy adio ny fankasitrahana ny mpiara-monimranjoka fantatsika tsara fa manampy ny fitoram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'ny fivoahana an'ireo atleta ireo matetika
marina fa tsy ampy natsananana eo ampilatanana fa noho ny mpiaramonina misika secteur privé ny fiaramonina maro samihafa indrindra moa ny eo fédération internationale zay tsapanay fa tsy mamela irery ny fédération malagasy ary tsy mamela irery ny athlète dia zay no fisaoranay ara-potao any amin'izareo ny fisaorana tafotafo avy fotoram-panjakana. Namafy kosa ny filohan'ny fanavaozana ny République fa tena ilaina ny ambom-pon'ny tanora amin'izao vanim-potoana izao. Tsy kely ny zava-bita fa goavana satria fiarovana ny volonay pirenena. Anisany ilaina ny fahatsapatena ny tanora malagasy amin'ny hoavy ny firenena. Angamba eo mitondrango ny zava-misy amin'izao fotoana zao manomboka amin'ny amisy hampo ny tanora malagasy, hampo pirenena hiaro ny voninahitra ty tanindrazana tia, hiaro ny lazany Madagasikara zay fa mihitsakitsana hatramin'izay ela zay. Fa miarabantsika rehetrarehetra zay nahazo zao vokatra zao miarahaba anareo satria ny tondra avo ny voninahim-pirenena nareo. Mankasitraka atsika rehetrarehetra koa na tonga amin'izao fotoana zao manomboka avy any amin'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena, ireo filohan'ny fédération tsirairay, ireo mpiahy ny tanora ny coach sy ny encadrement mialatsiny amin'ny teny frantsay, indrindraindrindra ho anareo atleta satria raha tsy miezaka sy ny rispo zay nanananareo dia tsy tonga tao amin'izao vokatra ohatran'izao isika. Izahay ety amin'ny fiadidiana République dia te-hanampy dia tena te-hanampy fa araky ny teny zany efa manao zavatra anao dia misy fitenitsika malagasy zay hoe toy ny voamaso tsotona zay moa izy zay kely ananana no ahiratra dia miezaka manampy amin'izay azo atao eny fandrisiana ny toy izao hoentina mankety amin'ny lampanjakany amin'ny filoha dia omena mary voninahitra. Androany koa zay nanapa-kevitra satria hafaliana lehibe nahita an'ireny zavatra misy tao amin'ny palais du sport na zao atsika le basket 3x3 na vavy na lahy, zavatra mbola tsy misy tamin'ny tantaran'i Madagasikara zany. Dia androany nanapa-kevitra hanome an'izay zay kely ananana zay ankoatran'ity maro-boninahitra tia dia misy zavatra kely io entin'ny zareo anatin'ny sachet io fa velako ny ministry ny sport sy ny fanatanjahantena no izarazanareo. Nisy moa ny fanomezana manokana avy amin'ny fiadidiny ny fanavaozana ho an'ny République ho an'ireo tanora mahery fo ny rety firenena no mafisy ny ministera pia kosa fa tsy ambany zavatra fa hovain-dohan-draharaha ny fanohanana ireo atleta rehetra tsy ankanavaka amin'izao raha ny fanazavana. Fataorian'ny Gérard Kambodja izay na vitany Yaro Razanakoto filohan'ny diaspora malagasy ao Thaïlande ny fifanarahana niaraka tamin'ny lehibe ny immigration tany antoerany mba ampodina ireo tanora malagasy ny gadra tany Kambodja. Mitaky ary miantso ny fitondram-panjakana ankehitriny ny tenany ametrahana ny olaram-pameana sy amerenana ny consul honoraire ao Thaïlande. Betsaka ireo fiarah-miasa sy ny asa tokony ifandraisan'ny firenena rotonta ka mazava-dehibe izany ho hatrany ny fanamafisany. Efa nisy ny antota taratasy nalefa tany amin'ny fitondrana teo aloha izay efa nekeny ministera ny raraham-bahiny saingy tsy nisy hatramin'izao raha ny vaovao ny antsiprian'izay. Tanteriny Ando Miaratina eo amin'ny sarsindratsariny Mathieu Princy. Maro ireo olana sidray ny teratany malagasy mipetraka ny Azia ho ny filohan'ny diaspora malagasy ao Thaïlande. Anisan'ny rarana fanahy indrindra ny fisian'ireo tanora manodidina ny 420 ny asa antsokosoko tao an-toerana ka nigadra tao Kambodja. Fifanarahana niaraka tamin'ny lehibe ny immigration tany an-toerana no nahafana nampodin'ireo tanora malagasy ireo ny fanazavana nataon'ity filohan'ny diaspora ity izay iraka avy amin'ny maso ivoy ny sininy. Miantso ny fitondram-panjakana ankehitriny ny tenany ny amerenany consul honoraire ao Thaïlande. Betsaka ho izy ireo fiara-miasa sy asa tokony ifandraisan'ny firenena rotonta ka mahazava-dehibe izany. Betsaka ireo olana efa sidraina ao Thaïlande ho an'ireo teratany malagasy mipetraka any Azia ohatrany hoe tany Kambodja, Laos noho ny tsy fisian'ny consul honoraire ao Thaïlande dia ny ambassade tany Chine no nandefa ny tenako tany Kambodja lera raha Kambodja 420
zaza niasa tany atsokosoko teo any ka tsy maintsy nataonay zay ivoany izy ireo tao anatin'ny figadrana tao akomboatra eto dia mangataka fitondram-panjakana raha mba mety tompoko dia mba hiverenany consul honoraire hôtelante afaka betsaka ireo asa zay azotsika ifandraisana entre Talente sy Madagasikara eo amin'ny sehatra social zany eo amin'ny sehatra transport eo amin'ny sehatra lafiny rehetra betsaka ny asa zay azotsika ifampiresahana. Efa nisy ny antota-taratasy nalefa tany amin'ny fitondrana teo aloha roa taona lasa izay momba ny raharaha ho Thaïlande izay ifanekeny teo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny fa tsy nahazo navaliny hatramin'izao raha ny vaovao. Ankoatrio, nanamafy ihany koa ny filohan'ny mobilisation de diaspora malagasy maneran-tany fanao nezaka hitondra ny fahaiza-manao sy ny anjara-biriky ampandrosoana ny firenena malagasy sy mba ho reariana izao tontolo izao. Ny tokony asinanao fihetsiketsehana ireo mponina ao amin'ny fokotany Tongarivo komina Tanjombato ny farany herinandro teo manohitra ireo fandrarana maromaro napetraka manodidina ny moské ao antoerana. Fandrarana everin'izy ireo ho manitsakitsaka ny zo sy ny fivelomany ka tsy ekena velively raha ny fanazavana. Nanamafy kosa ny bentanàna tamin'ity androany ity fa tsy avy amin'ny komina io taratasy misy fitomboka mena io ary tsy avy amin'ny fokotany ihany koa. Sary silatsary ny atahiriny ainy. Araka ny filazana ny paritaka, anisan'ireo fepetra voalaza ao anatin'ilay taratasy ny fandrarana ny fivarotana manodidina ny moské, ny fijorojoroana eny amin'ny manodidina, ary ny fandefasana babi isaky ny zoma sy ny sabotsy ary alahady. Niteraka aiasy atezeran'ny mponina izany, indrindra fa ireo miankina amin'ny varotra madinika amin'ny fiainana andavanandro. Malona ny zavamisy, nidina teny antoerana nandamina ny raharaha ny bentanàna ny Tanjombato. Nambarany, fa tsy avy amin'ny komina Tanjombato akory ilay taratasy nivoaka. Izay tsy misy soni na dia misy fitomboka mena aza. Manamafy ihany koa ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fokotany fa tsy izy ireo no namoaka izany taratasy izany araka ny fanamafisany bentanàna. Azo izany hoe vitsivitsy satria manodidina eo amin'ny 530 izay mpikambana ao anatin'izany fiangonana izany. Nandeha tatoato ny resaka ary hita tamin'ny Aino Manjery tamin'ny tambanjotra tserasera ihany koa mahakasika ny korotana zay misy eo amin'ny toerana sy eo manodidina ny fiangonana io zay hitondrany fanazavana moa zany mahakasika an'izay androany. Ny antony voalohany dia ny fanokafana fiangonana dia ho anivon'ny ministera no manao ny fangatana ny fanokafana fiangonana. Ny andraikitra teto anivon'ny komina kosa dia nanao nangatana ny fanomezan-dalana fanorenana trano vatsy fiangonana. Manaraka an'izany indrindra ny hitondrana fanazavana satria ny etaetan'ireo olona manodidina dia ny analana ny androaka ireo teratany vahiny eto anivon'ny komina izay. Ho anay manokana eto anivon'ny komina dia tsy dia manana ambara-piasa satria tsy eo anivon'ny komina ny fanokafana fiangonana fa ny anivon'ny ministera. Ka noho izany mangataka an'ireo vahoaka izay misy mpisolo tena azy ao angataka an'izay raha mifaniriny zareo angataka izay fanakatonana fiangonana izay dia eny anivon'ny ministera no misy ny fangatana fa tsy ety anivon'ny komina satria nisy reny tracte nataontsika hoe affichage izay nisy fanambarana maromaro tao tahaka ny hoe tsy azo ivarotana kisoa manodidina ny moské, tsy azo ivarotana manodidina moské izay tsy tety anivon'ny komina namoaka an'ireny affiche ireny ary rehefa nanontaniana koa moa teo amin'ny fokotany dia hoe tsy tao anivon'ny fokotany no namoaka azy eny fa na dia nisy ataontsika hoe cachet rouge ary ilay affiche izay tsy nisy soni ary tsy nisy anarana izay manambara hoe iza nanao tanteraka ny fanaovan-tsoni tao anatin'izay. Taorian'ny fampiresahana teo amin'ny mponina sy ny bentanàna dia nisy ny fepetranoraisana ho fandaminana ny toedrahatra. Isan'izany ny famerina ny fivezivezena amin'ny alina ary ny fampitsarana ny fandefasana zava-maneno na ho an'ireo fiangonana voakasika izany na ho an'ny mponina amin'ny manodidina. Fa nisy kosa ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ny tenako izay bentanàna ny Tanjombato no ny olana sy ny amena satria tena maro dia maro ny vahoaka teo efa teo ny fanozobozonana efa teo ny tabataba maro samihafa ny tsoka kirorika dia namoaka didim-pitondrana fa atsahatra vonjomaika aloha ny fitoam-bavaka ao anatin'izany fiangonana izany mba isiny ny filaminana eo amin'ny fokotany sy eto anivon'ny komina. Dia tao anatin'izany ihany koa no nametrahana hoe atsahatra aloha ny zava-maneno
satria samy mampiasa zava-maneno a na ny vahoaka na ny fiangonana dia natsaja zava-maneno zay zany a mba tsy isiny ny fanakorontanana ny saim-bahoaka eo amin'ny izay toerana izay. Misy tamin'izany zavatra zany moa no tsy neken'ny mponina hoe ny andro anatin'ny fety izay manenona no tsy afaka mampiasa zava-maneno fa tatsika tsara fa tsika malagasy tia mifety tsy hoe akory le fety no anisan'ny fanakanana tsy ampiasana zava-maneno fa ny zava-maneno ivelana zany hoe mivoaka eny amoron-dalana zany tsy amoron-dalana ny toerana io no natsahatra ny fampiasana azy no didina ny fampiasana zany zava-maneno zany tsy hoe eny amoron-dalana fa mba any anatin'ny isan-tokantrano tsika no tokony andefan'ilay zava-maneno. Tao ihany koa ny anankiray hoe nisy ny hoe fandrarana ny fivezivezena amin'ny andro alina satria no izay korotana zay maro ny fitarainana tonga aty aminay misy torabato amin'ny andro alina zay mahazo an'ireo io moske io dia zay nanandraisana an'izay fanapahakevitra zay aloha atsahatra ny fivezivezena amin'ny alina manodidina itoerana io mba tsy hisy izay fanakorotanana amin'ny antony samy hafa izay. Manoloana izao raha izao miantso fitoniana sy fampiresahana hatrany ny tompona andraikitra raha mbola miandry fanazavana mazava sy vahaolana maharitra kosa ny mponina ao Tongarivo mba tsy hisy tarika savorovoro sy anohintoina ny fiaraha-miaina eo anivon'ny commune raha ny fanazavan'izy ireo andrasana ny toyny. Iverina vetivety ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena isika tontosa omaly ny lalao fifanitsanana amin'ny tompon-dakany Madagasikara na ny Pure Play Football League ho an'ny taona 2024 sy ny taona 2024 eo amin'ny taranja baolina kitra. Ekipa telo no nanomboka izany ary niady tanteraka ny lalao teny Ankianja. Sary sy ndratsariny Tahiry ny aina hatrany. Maly no fanomboana ny fifanitsanana iadinina ny tompon-dakany Madagasikara na ny Pure Play Football League ho an'ny taona 2024 sy 2024 eo amin'ny taranja baolina kitra. Ireo kluba angeza eto Madagasikara no ifanandrina amin'izany. Lalao telo no tanterahina tamin'ny andro voalohany teto Antananarivo. Raha ny teny amin'ny kianjany Elgeco Plus no niona ny Elgeco Plus izay manao akanjo gris sy mainty sy Saint-Anne avy aty Bongatsara manao akanjo fotsy. Nisaraka adsala rainoray ny lalao teo amin'ny rotonto. Nilaza ny mpanazatra ny Elgeco Plus fa betsaka no totomombana tamin'ny lalao ary ezaka ny ekipa anarana tsy mety. Lalao voalohany ny fampizarany isa normal ihany. Normal be fa samy manomboka samy mendoa zao dia misy zavatra beta be hitany tsy fahampiana ato anatin'ny ekipa. Teo ihany koa le toetrandro efa samy lalao tamin'ilay toetrandro moa fa mésentente kely entre les gardiens sy les défenseurs ny nasara le baolina iny dia nanenjika zay niezaka nanenjika fa tsy afaka tamin'ilay sahala. Nilaza ny mpanazatra ny ekipa ny Saint-Anne fa karazana famaranana foana ny lalao nataon'ny ekipa rehefa miakatra eny ambony kianja. Betsaka ny lesoko ka mila amboarina izany raha ny fanehoan-kevitra. Androany dia arkalety teo match zany considérena finale foana le match ka finale voalohany igny zay vitan'ny Saint-Anne igny vokatra dia soran'Andriamanitra zany fa tsisy naratra ny lalao. Dia le moa finale anazy ka match mafimafy kely tsy maintsy misy le contact ohatrany fa tenena foana ny ankizy amin'ny match magnaraka ka besika mbola maro zavatra tokony amboarina. Finition zao tokony amboarina dia masana le circulation efa vita tamin'ny taloha. Manao nandray ny match manaraka? Tsy ny manaraka vona foana zay hiatrika match manaraka magnomana agnatin'ny fagnomanana zao. Kasitraka. Mizara faritra roa ny fifanitsanana any atsimo sy any avaratra. Ratsy ahivina ny Elgeco Plus no nibata ny amboara farany teo. Maresaka avy any ivelany farafakely ny olona 7 no namoiny ainy ary olona 10 hafa naratra nandritra ny fampitifirana an-tranga atao amin'ny tanàna ny tanàna manodidina ny Johannesburg ao avaratra antsinana ny Afrika Atsimo. Tsy fantatra mazava izay antony fampitifirana izay arahoary ny atsipriana izay vaovao izay. Nisy vondron'olona mitapiadina niditra tao amina trano fisotroana iray ka nitifitra tampok'ireo olona ireo. Nilaza ny lehiben'ny polisy fa nisy fiara kontomas tao io atay eteo sololoko volafotsy tonga tao amin'ilay trano fisakafoana. Manana fahazon-dalana iasa ara-dalàna ny mpivarotra ao ary mbola tao anatin'ny ora azoana miasa io tratran'ny fanafiana io. Raha ny vaovao, olona 10 teo eo no nidina avy tao anatin'ilay fiara ka nitifitra avy hatrany ireo mpanjifa tsy nisy antony mazava.
Vokany, olona 3 no maty teo ny eo. Malalady indray tokony ho tamin'ny 2 ora nitrangana loza tao Beckersdal, tanàna kely ao amin'ny faritanin'ny Gauteng. Io ny fifampitovirana faharoa tao Afrika Atsimo tao anatin'ny 3 herinandro. Olona maro no naratra, nisy ireo nanandrana nandositra tamin'ny fiara golf mainty kely teo akaiky teo saingy voatifitra ihany. Nisy ireo niazakazaka ho any amin'ny toeram-pitsaboana saingy tsy tany intsony ny ainy rehefa tonga tao amin'ny klinika. Taorian'ity tranga mahatsiravina ity dia nanomboka ny fikarohana sy ny fanenjehan'ny polisy ao amin'ny faritanin'ny Gauteng ao avaratra atsinanan'ny Afrika Atsimo miaraka amin'ny sampandra misahana fampitorana heloka be vava. Fanekeny filan-kevitry ny filaminana israeliana nitetikasa fanorenana tobo vaovao misa 7 onena nireo jiosy any amin'ireo faritra enina ao Jordanie andrefana izay mbola eo ambany fibodon'ny Israely ireo atoby ireo. Tato vaovao makasika izay avetrany. Nekeny filan-kevitry ny filaminana israeliana ny alahady lasa teo nitetikasa nanganana tobo vaovao misa 7 ho fonenan'ireo jiosy any amin'ny faritra enina ao Jordanie andrefana ao atsinanan'ny Israely izay voabodo. Tafiditra anatin'ny politika fanitarana sy fanorenana israeliana izany hatramin'ny itondran'ny Prime Ministre Benjamin Netanyahu. Araka ny tatitra navoaka ny fikambanana mpanaramaso manohitra ny fanjanahantany na ny Pisinao dia niakatra be ny isan'ireo tobo fonenana raha 270 izany tamin'ny taona 2024 dia lasa 100 izany amin'izao fotoana izao. Mihevitra ny ankamaroan'ny fiarahamonina fa mifanohitra amin'ny lalàna iraisam-pirenena ireo fanorenana ireo. Ambaran'ny mpanara-baovao fa mikendry indrindra ny anakana famoronana fanjakana palestiniana maleo teny izy ireny. Ilay nosy bitro any Japon sy ilay lehilahy frantsay manana talenta miavaka amin'ny fihinanana vy no afakelo entina aminao indray amin'ity androany ity. Any amin'ny faritra andrefan'ny Japon no misy any Okunoshima, nosy kely iray malaza maneran-tany noho ny antony afakely. Bitro anarivony no mibody sy mifetanteraka ity nosy ity. Tsy toy ny tanànana nosy mahazatra fa biby ny tompon'ny tany ao raha toka mitsidika fotsiny ny olombelona. Araka ny tantara, tsy bitro no nipetraka teto tany am-boalohany fa nentin'olombelona izy ireo tao aorian'ny ady lehibe faharoa rehefa nitsahatra ny fampiasana ny nosy ho toerana fanaovana fanandramana fitaovam-piadiana. Navelan'ny olona malalaka ireo bitro ireo ka nihamaro tsikelikely ary lasa nanjaka tanteraka. Ankehitriny, lasa toerana fizahatany malaza i Okunoshima. Afaka mandehandeha manerana ny nosy, mifandray mivantana amin'ireo bitro ary mamahana azy ireo sakafo manokana ny olombelona. Tsy misy fiara amin'ity toerana ity ka manome endrika milamina sy mangina ny tontolo iainana. Lehilahy frantsay teraka tamin'ny 1790 Michel Lotito. Magaga ny olona maneran-tany Michel satria nahavita ninana zavatra tsy tokony hohanina toy ny bisikileta, ny fahitalavitra, ny fandriana, ny solosaina, ny rojolava ary hatramin'ny fiaramanidina. Talenta tsy fahita firy no nananany nanomboka teo amin'ny 7 taonany. Nanomboka ny asany ho mpanao fampisehoana Michel teo amin'ny 19 taonany. Nandritra ny androm-piainany dia efa nanatelina bisikileta 20, fahitalavitra 7, fandriana vy 2, solosaina iray ary rojo vy 500 metatra i Michel. Nametraka tantara teo amin'ny Guinness Book of Records ny tenany noho ireo zava-bitany ireo ary nahasolona anarana hoe Monsieur Mange Tout noho io talentany io. Maty tamin'ny taona 7 teo amin'ny 17 taona ny Michel. Tapitra ny fampalalam-baovaontsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isorana ny teknisianina sy ireo namana mpanao gazety nafantsika nanatontosa izao fampalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara. Veloma tompoko.